Ny ariva tokony tamin'ny 10 ora sy sasany teo no navotsotry ny mpitandro filaminana tetsy fiadana le mpianatra iray izay voasambotra taoriany nisamborana azy ny maraina teo araka ny nambaran'ny foloan'ny mpianatra dia avy nalaina ambava ny ity naman'izy ireo ity vao navotsotry ireto mpitandro filaminana ireto izay ny makasika ny olana eny anivon'ny ENS eny Ampefilo fa niverina 100 isanjato ny fampianarana eo anivon'ny fahampiadidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano miditra amin'ny fiomanana ny fanadinam-panjakana ny sekoly ao anatin'ity fahampiadidim-pampianarana ity androany indrindra dia nototosaina ny fanadinana andrana ho an'ny kilasy 7 amin'ireo sekoly ambaratonga fototra vola Ravoa sy Tsirakotoarsa. Niatrika ny fanadinana CPE andrana androany ireo mpianatra amin'ny kilasy 7 amin'ireo sekoly ambaratonga fototra na EPP miisa 250 ao anatin'ny fahampiadidim-pampianarana Atsimondrano. Fanadinana andrana izay anomana ny fanadinana CPE izay ho totosaina ny 14 volana Aogositra izao. Ho an'ny teto amin'ny EPP Tanjombato manokana dia tonga avokoa ireo mpiadina misy 250 niatrika ny CPE andrana. Moramora ihany opération ke problème de SVT de papa. Mianatra foana ihany tany an-trano. Efa vonona zany na ohatra hoe hanao CPE. Efa vonona. Somary endrakenjana le sady sarotra le SVT. Efa nianatra lesona fa statistique. Dia ahoana fa vonona zay raha ohatra hoe manao CPE. Efa vonona. Somary endrakenjana ihany problème. Nanahoana le misy fotoana somary lavalava teo tsy nianatra. Namerina ihany. Sarotrarotra ihany problème namerina fa tsy tadidika. Dia efa vonona no CPE? Ie. Raha ho an'ny EPP Tanjombato dia 570 ny tahapahafana fanadinana CPE ny taona 17 sy 20 ary ahina ny ampidina izany amin'ity taom-pianarana ity raha ny tomban'ireo mpampianatra taorian'ny fahitana ny vokatra azon'ny mpianatra tao anatin'ny fanadinana CPE andrana. Raha ny fanazavana nentin'ny mpampianatra dia ny taranjakady sy lazaolana no tena manahirana ireo mpianatra. Le izy zany aloha talohan'iny efa vita ny programme rehefa na izany zany efa période de révision zay fa problème tena ratsy. Sa problème vesatra ho an'ny ankizy. Hatreto aloha zany zay dia efa miasa maraina sy hariva zay hatramin'ny verenanay miasa. Dia zay no anarenanay azy nefa tsy maintsy bika ma efatra ambary dia rehefa tsy mahay problème izy zany dia any amin'ny lesona mafisifisina kokoa. Hatramin'ny le 10 zany zay vao misaraka eto. Efa le faible ny zareo aloha zany hatreto no hamafisina. Ny problème moa zany amin'ny formule no tena hoe hitondràna anazy satria iny zany no aty kliky. Raha tazomina amin'io izy tokony ho araky ny ankizy ihany satria le ankizy ade nianatra ihany nianatra lesona ihany izy tany hatramin'ny tany na dia tsy teo ary satria raha vao mihoatra an'io indray dia lasa veribery zareo satria hita hoe reraka ihany izy zany zao le terena hianatra maraitsy hariva. Vonona hiatrika ireo fanadinam-panjakana ny fahampiadidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano hoy ny chef Jusco. Taorian'ny fividianana mpianatra an-dakilasy moa zany tao anatin'ny herinandro maromaro zay dia natao androany zany ny taorian'izay famerenana ny lesona vitana andritra ny taona dia no tanterahana androany ny atao hoe fanadinana andrana fitsapana ho an'ireo ankizy hiatrika ny CPE amin'ity taona ity eto amin'ny manerana ny EPP 250 eto amin'ny EPP Cisco Atsimondrano dia ny zotra tsara tsakany sy andavana aloha zany ny tapan'ny maraina dia ovitaina androany hariva moa zany dia amin'ity herinandro ity zany hohitra ny vokatra izay fitsapana fanadinana voalohany zay. Ny mpiadina fanadinana CPE amin'ny Cisco Atsimondrano amin'ity taona ity dia manodidina ny 9,000 sy 1 alina eo zany izy amin'ny sekoly miankina sy sekoly tsy miankina. Ho an'ny CPE moa zany arak'izay dia ny daty motendren'ny verin'ny fanjakana anaovana izy io hatreto dia tsy miova moa zany fa voatazona ny 14 Aogositra ary izay eto anivon'ny Cisco Atsimondrano dia efa vonona tanteraka amin'ny fanomanana zany na eo amin'ireo mpampianatra hiambina izany na eo eo amin'ny fandrandrana ny asa rehetra etrany anatosana izany fanadinana zany. Ny lazadina moa izany tsy anivon'ny draine zany namolavola azy efa tamin'ny volana février marsa tany hoany dia ny ministère FIB moa zany no tompona hevitra farany amin'izy tokony endrikendriky ny fanadinana ho avoaka amin'ity taona ity. Efa mimana ihany koa amin'ny fiatrehana ny fanadinana BPC sy baccalauréat ny eo anivon'ny fahampiadidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano. Ho an'ny BPC manovana dia ny 9 volana Aogositra izao no totosaina ny fanadinana andrana.